Alahady faharoan'ny volana aprily taona 2024 akafaliana tranoray topolasy topovavy no hitsidira tokatranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny araba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana amin'ny ity hariva ity dia ny tontolon'ny taranja baolina kitra sokajy division voalohany taorian'ny andro fahavalo ary izay nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nitarika vonjomaika ho eo amin'ny laharana voalohany indray ny LGK plus ho tanterany namana zakino amintsika ny vokadalao tamin'izay andro fahavalo izay. Niverina niakatra vonjomaika eo amin'ny laharana voalohany ny ekipa ny LGK plus taorian'ny andro fahavalo fedinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny LGK plus izay nahazo isa 20 rehefa nandresy ny ekipa ny Mama FC tamin'ny raino ohatra io tolakandro io. Baolina tokana tafiditra bela teo amin'ny minitra 20. Tokony avita anasala ny isa ihany Mama FC teo amin'ny minitra 70 saingy voasaka ny andro mpianatra atikazo ny LGK plus ny penalty azon'izy ireo. Ny loza indray dia lavy ny ekipa ny tana formation tamin'ny isa 10 noray ny ekipa ny Uska Foot. Vao teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 4 nohatra ny mpilalao ny Perora Kotomanga. Mariana fa manana isa 20 tahaka ny LGK plus ihany koa ny tana formation ary manana tombonisa 12 mitovy amin'ny laharana voalohany ihany koa. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny Alpha nefa dia nisan'ny fandresena azo ny LGK plus no natonga azo ho laharana voalohany. Laharana faharoa vonjomaika araka izany ny tana formation. Teo amin'ny lalao voalohany natao androany alahady dia nisaraka ady sala roa ny ekipa ny SADMA sy ny Kosfa. Nivarina any amin'ny laharana fahatelo araka izany ny ekipa ny Serana Piaramanidina. Akoatra dia nanamarika ity andro fahavalo ity ihany koa nazahoan'ny ekipa ny Kospena ny fandresena voalohany ho azy tamin'ny isa 2 noray nanolona ny ekipa ny SS Abnam ny zoma teo. Narak'izay dia tamin'ny elanelany isa 2 noray ihany koa no nandresen'ny ekipan'ny Mivan ny ekipan'ny FC Tana.
taoriny ny fandresena azony polisy pirenena iny dia niakatra eo amin'ny larana fahasivy indray izy ireo raha mitana ny larana fahafolo farany kosa ny ekipany FC Tana. Itoy ka hiditra amin'ny handro fahasivy farany amin'ny fidonana voalohany moa ity fifaninanana ho asokajy diviziona voalohany eto Analamanga ity amin'ny herinandro ho avy iny.